Mankasitra ka ny filohan'ny Ceni ireo mpikambana ireo rantsana samihafa ny totona fotsina masaka na tanteraka ny fifidianana filoham-pirenena ny 9 Novambra lasa teo ary nandaova dia manjanaka tsy nahandry andro alina na andro atoandro ny fikambana manjaka vitana beton armé nampitandrina kosa ireo milaza fikambanana ambany tanàna izay miketriketrika sy mikonokonona fanakorontanana fa tsy azo ekena izany fa ny fiandrasana ny valin'ny fifidianana amin'ny tanterahana afaka 9 andro amin'ny alalan'ny famoahany fitsarana avo lalam-pandriana pitonina no ilainy ny vahoaka madinika amin'izao fotoana izao. Nanao antso amin'ny filoham-panjakana ny jeneraly Ravalomanana izy ireo mba handray andraikitra sy hanafay ireo mikasa sy ireo mikonokonona izany fanakorontanana izany. Noho izany ny fikambana manjaka vitana beton armé dia niantso filaminana sy fiandrianana ary fandriam-pahalemana ho an'ny rehetra eo am-piandrasana izany sy avary mpifidianana ofisialy avoaka ny fitsarana avo momba lalam-pandriana izany. Toy izao ny fanambarana nataon'izy ireo teny amin'ny foiboetoerany amin'ny alalan'ny filohan'ny fikambana manjaka vitana beton armé sy ireo mpikambana maro samihafa Andriamatoebosy Loris. Ny fikambanana manjaka vitana beton armé eto Madagasikara dia manao izao fanambarana manaraka izao. Vonalohany, ankasitrana ny Ceni pikirakira ny fifidianana nametrahana ny filoha izay nitantana Madagasikara maminay. Isorana ianareo satria nanao entson-javatra tsy natory niala vadia manjanaka andro aman'alina mandritra ny volana maromaro nikirakira ny fifidianana izay anatrehany Malagasy pretanindrazana aminay. Ankasitrana manomboka amin'ny filoha ka hatramin'ny farany ambany indrindra ao amin'ny Ceni nikirakira mahakasika an'izay. Mitodika manokana amintsika vahoaka Malagasy pretanindrazana aminay manerany Madagasikara na dia nareo anapitan-dranomasina ara voakasikin'izao fanambarana izao. Miandry ampitoniana isika satria afaka 9 andro dia ivoaka ny tena olona hitantana ny filoha izay tena hitantana izao Madagasikara tsika izao. Ny ACC no manao izay fanambarana izay. Eto dia amin'ny anaran'ny fivondronany ny ambany tanàna eto Antananarivo no tena ilazana satria mahita izahay ao anatin'ny réseaux sociaux na ao anatin'ny Facebook milaza hoe izahay ambany tanàna tsy mila ny investiture. Tandremo, tsy izahay ambany tanàna no manao an'izay. Izahay manaiky ny zavatra tenen'ny ACC afaka 9 andro. Ary izay ihany koa dia manentana ny pretanindrazana aminay iandry ampitoniana mandritra ny 9 andro fanapa-kevitra izay ho raisiny mankato tanteraka ny ambany tanàna eto Antananarivo. Mitodika manokana amin'ny filoham-panjakana amin'izao fotoana izao. Eto izay dia miteny aminao manambara raha misy ny mandika lalàna faizo izy. Tandalàna i Madagasikara izay madinika tsy mila korontana satria tianay ny isiany filoha mba hitantana Madagasikara mba hiadanany ny taranaka faramandimy mba hiadanany Malagasy pretanindrazana. Mandresandraikitra ianao satria ianao ny eo amin'izao izahay mila fitoniana vahoaka Malagasy maro anisa satria ny mahagaga dia ity. Rehefa miteny ny olona anankiray dia milaza izy maro anisa. Tianay no milaza hoe natao hoe maro anisa tsara pahafantarina dia ny manomboka amin'ny Malagasy farany ambany indrindra ka hatramin'ny Malagasy ambony indrindra. Dia ianao efa nanolo tena ny latsaka ho fidiana. Dikan'izay fa tsisy tsony natao hoe kandida amin'izao. Fa tsika zao efa miandry ny valy ny fifidianana izay olona lany izay tenen'ny ACC. Ka mila fitoniana izay madinika. Okaretsika mba hiavana fa ny soatoavana izay napetraky ny tolo dia Malagasy miray. Sotra ny beton armé. Miandry ampitoniana tsika
afaka 7 andro ka dia miandry zay ny voaka malagasy rehetra